Miarahaba toko lafinaritra tovovavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Voatsikatra tato ato fa manana olana eo amin'ny lafin'ny olona ny fitondram-panjakana. Eo amin'ny lafin'ny olona mpiara-miasa azy izany satria ny fahenoana an'ireo oronan-mpivoaka eto sy eroa, ny fahitana ny fihetsiky ny fitondram-panjakana izay manao hetsika ka manery ireo rafitra isan'ambaratongany eny ifotony, ary ihany koa manao an'izay fampiasana ny fahefam-panjakana izay ho amin'ny tombotsoa politika an'izy ireo ka manitsaka ny lalàna manan-kery na ihany koa manitsaka ny lalam-pandrenona, ka lasa tokony atao aza izany amin'ny maha hoe andraiki-panjakana an'ireo olom-panjakana izay nitendrena dia fantatra ary tsapa fa manana olana eo amin'ny lafin'ny olona ity fitondram-panjakana ity. Tsy manana olana amin'ny lafin'ny ara-bola izy satria mpitondra fanjakana mazava ho azy manana vola, manana trésor de guerre ary manana an'izay fond de campagne izay hiatrany amin'ny lafin'ny fampielezan-kevitra. Fa any amin'ilay hain-dehibe ny atao hoe fifidianana ny olana ho an'ity fitondram-panjakana ity dia ny olona ahetsika satria miparitaka tsy toy ny tamin'ny 9 sy 10 intsony ny tanjaka ananan'ilay fitondram-panjakana 13 sy 14. Miparitaka tsy toy ny tamin'ny taona 18 sy 20 intsony ny tanjaka ananan'ilay fanjakana 13 sy 20. Satria ireo olona niaraka taminy 9 sy 20 nanonga-panjakana dia efa nielan-dalana rehefa tonga taty amin'ny taona 13 sy 14 sy 20 nisy ny fifidianana filoham-pirenena taorian'ny crise politika fanonganam-panjakana. Ary nisy indray vondrona vaovao ary nisy ihany koa ireo olona nialan-dalana ihany koa taty amin'ny 9 sy 20, 13 na 14 sy 20 nialan-dalana ho isika taty amin'ny 18 sy 20, ary nisy an'ireo niara-dia tamin'ny Andry Rajoelina aza no nitsangana ho adversaire politika mpifaninana taminy tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika, na io fantatsika tsara izany fa nangalina antoko taty amin'ny 14 sy 20 na fifidianana filohan'ny repoblika mivantana ny taona 18 sy 20. Ary aty amin'ny taona 13 sy 20 ireo izay heveriny fa nokarakarainy no volavolainy ary nomeny tombony manokana na dia efa fantatra ara fa niara-dalana tamin'ny ASVM tamin'ny taona 14 sy 20 sy 18 sy 20 dia ansotominy moramora indray ary narotsany tao anatin'ilay vondrona IRD. Efa fantatry ny fomba fanaovana politika nefa fa ny aliansa tahaka izany dia tsy maritra fa mandalo fotsiny ihany, dia io izy mipoaka io amin'izao fotoana izao. Ireo niara-dalana taminy tao anatin'izay vovonana izay no mitsipaka azy amin'izao fotoana izao, ka tsy gaga ary tsy mahagaga ary tsy mataitra no mahita ny fanerena politika eto sy eroa ataon'ireo olom-boatendry ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ho tsy maintsy hanohana ny politika ankapobeny fitondram-panjakana ary hanao famerenana ara-politika eo amin'ny fanjakana indray an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny antoko TGV. Efa maromaro ny sehatra na henoina na ahitana ihany koa fa misy an'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny Zapy eny amin'ny commune sy ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny Sisco izany hoe eny anivon'ny distrika no ampiasaina mafy amina fitsidim-paritany na amina fitokanana na amina kongresy ataony ny antoko miara-dia amin'ny fitondrana no anaovana fanerena fa tsy maintsy manakatona ny sekoliny ary manatrika an'ireny hetsika izay tanterahan'ny fitondram-panjakana ireny. Dia misy manao fihetsiketsehana mafy mihitsiny ny hatramin'ny hoe tsy maintsy mitondra ankizy mpianatra tahaka izao izy. Misy manao fihetsiketsehana mafy mihitsiny fa ambenina ny chef Sisco ireo Zapy isan'isany ny tsy maintsy mamoaka mpianatra sy mamoaka an'ireo sekoly isan'isany eny anivon'ny Zapy izay hiadidiana izy ireo mba ahafahana mampiseho endrika fa tena mamim-bahoaka sy tian'olona eny amin'ireny fitsidim-paritany ataon'ireny ny fitondram-panjakana indrindra amin'ny filohan'ny repoblika. Ny drainina indray avy ety ambony no manery ny chef Sisco mampiasa ireo Zapy isan-karazany chef Sisco mba ahafahana mandratanteraka mibaiko ny drainina satria ohatran'izay le ambaratonga andrafitry ny tontolo ny fanabeazana raha toa ka fanabeazana ny resantsika sy ny tontolo ny fampianarana. Ny zava-misy tany amina faritra iray no resantsika eto androany, hanaporifontsika fa tena manana olana amin'ny lafin'ny olona le fitondram-panjakana ka manitsaka manolana ary mandika lalàna ny ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny fanehoan-kevitra nataona tale-paritra miadidin'ny fanabeazam-pirenena iray mba hoentintsika ao anatin'ity fandalinana ity no hanaporofona fa manery ireo rafitra isan'ambaratongany izany tale-paritra izany mba ahafahana
mamitraka ny tanjaka le fitondram-panjakana sy manery ary hampanaovina politika mihitsiny ry tompona ndraiky mpanjakana ke nirivony zany fanabeazam-pirenena izany tahaka an'izao haenotsika azy izao. Tsy adinitsika misaotra ny nahary izy Andriamanitra nefa ny zavatra rehetra nahavitantsika natotosa amin'ny atsakany sy ndavany izao lanona mpamindram-pitantana izay ny fanaovan'izy rola Andriamatoa izay Tale Soton sy Andriamatoa izay Entrant. Io koa zay za moa zany amin'ny maha talembatra aho dia magnentina atsika mandrakariva, entina atsika mandrakariva ary tsy mitsarotra misaotra ny filoham-pirenenantsika Jaina Andry Nirina Rajoelina izay mpitondra isan'ny tegna mandinika izy ary tegna manana fanetretena ny filoham-pirenenantsika. Nanao ezaka mafy izy tamin'ny fitondrasana zany firenenantsika mbola izy moa eo dia magnentina atsika ny tenanay hanohana an'izany filoham-pirenenantsika zany. Zaho manokana ianareo chef zapy za tsy tiako maregny nisy olo nagnanjany nandalo faritany nisy olo magnanjany nandalo faritany nitsika dia ny filoham-pirenenantsika ihany nitsika kofa tsy kofa olo kafa tsika satria izy nametraka an'iregny manara-penitry marobe regny ino koa tena maro ny zavatra natao prisque monsieur le maire prisque anareo tsisy toko afa manjaky eto fa TGV fa manjaky satria atsika ozy monsieur l'assistant député nomoaly igny zay tsy mety tsara velatsika tsy ambava fa aseho amin'ny alalan'ny fietsika satria misy an'ireo parlementaire atsika reo mamitaka olo magnano sary tiandre président fa tsy tiandreo président mamitaka zareo tsy mametratra miteny an'izany ary zay tsisy lataholo satria za miaraka amin'ny président tsisy lataholo za miaraka ambaliketiko président ro tsisy lataholo alefeza fivijiaby ka raha parako atsika mila miezaka atsika manaovany filoham-pirenenantsika Jaina fa reo olo mamadibadiky azy rehefa no tsy miezaka zareo neny tsy miezaka fa tsy ny filohantsika. Lalam-pandrenona ao amin'ny 1970 dia mazava tsara ny amin'ny tsy fiandanina ara-politika ny fitondran-draha ara-panjakana rehetra. Voaresaka ao anatin'izany ny foloalindaha, voaresaka ao anatin'izany ny fitsarana, voaresaka ao anatin'izany ihany koa ny fampianarana sy ny fanabeazana. Arak'izany ny zavatra nenotsika teo dia mandika ny voalaza ny 1970 ao anatin'ny lalam-pandrenona ary ny didim-panjakana ihany koa miresaka izany tamin'ny taona 3 tsipika 7 dia miresaka ny andraikitra ireo mpiasa-panjakana nahazo andraika ka tokony ametraka amin'izay tsy fiandanina izay. Tsy tokony hisy endrika fanerena politika zany andraiki-panjakana izany ary tsy tokony misy endrika fanavakavahana ihany koa fa hipetraka ho marindrano ao anatin'izay hoe fahamarina ny andraikitra raisina izay. Saribady ity tontolo ny fanabeazana sy ny fampianarana ity ka tsy azo atao akinanga satria dia mitaiza vahoaka amatapitrisany manerina Madagasikara. Fa every ny mpitondra fanjakana ihany koa fahatra ray ahafahana mifikitra amin'ny fahefam-panjakana ny fampiasana an'ireo tompona andraikitra samihafa eny anivon'ny fanabeazam-pirenena sy ny tontolo ny fampianarana. Ka rehefa miresaka fampianarana isika dia ny fampianarana ambaratonga ambony, fampianarana teknika ary ny fanabeazam-pirenena no tiantsika resahana anatin'izany. Inona no sazy atao amina olona izay heverina fa mandika lalàna ary niteniteny foana tahaka izany. Fa mitovitovy isokajy amin'izay ny zavatra nitranga ihany koa tany Maroantsetra tany. Lanonana nokarakarain'ny Cisco ary nisy ny fampahafantarana izany lanonana izany tamin'ny fomba ofisialy ary nisy filaharana nataon'ireo zapy isan'isany.
fa nagaga sy navariana tamin'ity lanonana ofisialy ity zay nisy tompona ndraiky mpanjakana samihafa nanatrika izany indrindra ny distrika indrindra ny teo anivon'ny fitandronan'ny filaminana fa tsy tahotra tsy enatra inga lehibe ny farim-piadiam-pampianarana any amin'izany distrika nyresantsika izany manao t-shirt miloko volomboasary ary misy soratra TGV. Anisan'ny nisy anko reo nanatrika teo amin'ny tribune officiel nanao amin'izany t-shirt TGV zany ary miloko ny lokona antoko anankiray amin'ny fitondrana. De eto mampifangaro an'ilay adefitra ny amin'ny lanonam-panjakana zay karakarain'ny farim-piadiam-pampianarana ao anatin'ny distrika andresantsika ve io trango io sa lanonana karakarainy ny antoko miaradia amin'ny fitondram-panjakana. Fantaniana faharoa mipetraka zany fa fantaniana fahatelo mipetraka ao anatin'izany adefitra zany de ny amin'ny hoe raha toka misy ny fampiasana lelavola amin'itony lanonana ofisialy itony volan'ny antoko ny ampiasaina sa ny volam-panjakana. Fampifangarony zany ao anatin'ny hetsika ara-panjakana ho tombontsoan'ilay antoko anankiray. Ahoana ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera amina fijoroana mivandravandra-pahy be maso ataona tompona andraikitra tahaka izao. Na tiana na tsy tiana mety manana ny filona ara-politika ilay chef Sisco kanefa na izany na tsy zany de tsy tokony hampisehoana mihitsy mivandravandra amina lanonam-panjakana indrindrandrindra voalaza ny lalam-pandrenona voalaza ny andinin-dalàna samihafa indrindra amin'ny didim-panjakana ny tsy tokony hametrahana fiandaniana ao anatin'izany tontolo ny fanabeazana izany indrindra moa ka mpiasam-panjakana manana andraikitra voatendry sy manana andraikitra zay arovan'ny lalàna izany. Lasa misy fanerena lasa misy anko fitongilanana ara-politika na influence politika ho an'ny mpanatrika sy ho an'ny olona zay hanatanterahana an'izany hetsika izany ny fihetsika tsy voahevitra tahaka izao. Izany ny antony mahatonga antsika hitondra ity fandaliana ity ny amin'ny hoe efa manana olana eo amin'ny lafiny olona ity fitondram-panjakana ity ka miezaka manao fanerena eto sy eroa satria nakabetsahan'ny olona na ny olom-boafidy indrindrandrindra ny solomam-boaka zay niara-dalina tamin'ity fitondram-panjakana ity ny antoko politika niara-dalina tamin'ity fitondram-panjakana ity reo olom-boatendry samihafa any amin'ny rafitra samihafa indrindrandrindra any amin'ny faritra rehetra any ny akamarony de efa nisitaka aminy akoatrin'ireo efa niesorina tamin'ny toerana fa misy anko lasa any anatina antoko hafa sy manohana kandida hafa sy zay verina kandida matanjaka amin'izao fotoana izao dia mamboly olona vaovao akoatrin'ny fambolen'olona vaovao manao fanerena politika ho an'ireo manana andraiki-panjakana amin'izao fotoana izao. Ireo zay mba hany sisa mahazo toerana indray dia hanaovana zay fihetsiketsehana fanomezana fitaovana mialohan'ny fifidianana midika ho endrika kolikoly ara-pifidianana zany satria fantatsika tsara fa ao anatin'ny tao-pifidianana ity taona ity ka fanomezana moto na fanomezana fiarakodia amina tompona andraiki-panjakana samihafa dia hatahorana ny amin'izay mety ho endrik'ilay fitongilanana ara-pifidianana ataon'ireo tompona andraiki-panjakana voatendry ka manana andraikitra saripady eny anivon'ny rafitra na faritra io na distrika na kominaly. Izany trangan-javatra izany dia anisan'ny tsekerainy ity fanjakana ity tamin'ny fanjakana teo aloha ny amin'ny fampiasaina amin'ireo tompona andraikitra samihafa isan'ambaratongana ny tsekeraina fizarana moto ny tsekeraina ny fampiasana an'ireo mpampianatra fampiasana an'ireo mpiasa ny fahasalamana fampiasana ny mpitandro filaminana teto sy tero satria izy ireny ny mpiasam-panjakana mora hesika avy hatrany fa izy ireo indray ankehitriny no mamerina izany fomba ratsy zany ary tsy tahotra tsy enatra tsy amin'ny andro alina fa amin'ny andro mivandravandra andaira ny teknôlôjia avoleta ary hiparitahany vaovao samihafa no miezaka mampiseho izany satria mihevitra fefa tompo-pahefana manana fahefana ary mampiatra an'le fitondrana jadona ka tsisy afaka hiteny azy ireo intsony amin'ny fandikan-dalàna fanolanana fanitsahana lalàna amin'izao fotoana izao. Raha mbola misy tompona andraiki-panjakana eto amin'ity Madagasikara ety ka afaka hananatra ireny olona ireny de verintsika izany fa mba tokony hijoro izany. Raha tsy misy moa dia tokony handondan-tabatra manoloana izao fihetsika mamoa fady izao ny eo anivon'ny ACC ny seny tokony handondan-tabatra ihany koa manoloana izao fihetsika mamoa fady izao ny eo anivon'ny FFKM ny fiarahamonim-pirenena ary ny sehatra iraisam-pirenena satria ity fanjakana ity moa tsy milefitra raha tsy misy velona tabatra marobe indrindrandrindra velo-kanota ataon'ny ambaratonga iraisam-pirenena na ihany koa reo ray aman-dreny mpitaka azomanga sy ireo ray aman-dreny zay tondra zay faminaniana lehibe amin'ny fiarovana ny asan'ny finoana izay. Izany mahatonga antsika manaitra ao anatin'izao fandarina izao
fa raha toka tsy voasakana izao fomba ratsy ny fitondram-panjakana izao dia zary ho lalan-kitakisoa, zary ho lalan-dririnina, ririnina raha teo efa akaiky ka ataon'izy ireo fanao ka ny zavatra hita any amina Cisco anankiray ho hita any amina Cisco marobe manerina Madagasikara. Ny fiteny na kabary ataona taleparitra iray de mety hoe any amina faritra iray ataona taleparitra maro samihafa. Mila sakana zany, mila ravana zany, mila denoncer zany vakina Batsilana mba amerina tsara ny adevitra eo ambony tongotry ombonana de ny lalàna iraisana izany. Zany rehetrarehetra izany no antoka lehibe isin'ny fahadiovan'ny fifidianana ho avy eo ary fahamarina toeran'ny fifandimbiasam-pahefana, alternance démocratique, alternance douce. Izany no faniriany rehetra, izany ihany koa no mba hetaheta ny rehetra satria mamofopofona zavatra maro tsy milamina ity fifidianana ity ka ny kolikoly ara-pifidianana, ny fanerena ara-pifidianana ary ny fampiasana fitaovam-panjakana sy ny mpanjakana sy ireo andraiki-panjakana maro samihafa de efa mifangaro voraka ankehitriny. Mino isika ho isika fa misy ray aman-dreny eto afaka handoda-tabatra hanarina vilany tongilana. Zany zava-misy, zany malaza. Makasetraka tompokolahy, makatelina tompovavy.